Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Tsy amboadidy a mon général dia mitady olona andray andraikitra zao fotoatsarotra diavin'ny firenena izao. No misy soa ho an'ny tandazana dia vela lohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy. Miaraba ny mpiaino sy mpanaraka ny radio Soa i Madagasikara. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olo-pirenena na éducation civique eto amin'ny radio Soa i Madagasikara. Androany sika dia iresaka momba ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka tapany fahatelo araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana nonomboka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny polo hoe ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doolona no mamaritra ny anteny mera. Izy no mandany ny lalàna sy manaramaso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana izay efa voalaza tamin'ny fandaharana tapany voalohany. Andininy faha 70. Fidininy daolo be hiasa mandritra ny 5 taona amin'ny alalan'ny latsabato mivantana mikambanao amin'ny anteny mera-pirenena ka izay mahazo vato be indrindra no lany. Zay no mahatonga ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy misy fiodinana faharoa. Ny fomba fanantanterahana ny latsabato dia ferana amin'ny alalan'ny lalàna fehizoro. Ny mpikambanao amin'ny antenim-pirenena dia mitondra ny anarana hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Andininy faha 70. Didim-panjakana raisina eo amin'ny filakevitry ny minisitra no mametra ny isan'ny mpikambana ao amin'ny antenimena-pirenena. Ny fizarana ny toerana manerana ny tany-pirenena sy ny fizarazarana ny faritra ny fifidianana. Marihana fa 370 nisan'ny solombavam-bahoaka nanaovana fifidianana farany teo. Azotsika jerena amin'ireo lalàna fehiny fifidianana hoe amin'ireo toerana izay misy solombavam-bahoaka roa rehefa manao ahoana no manao pahodroa ny lisitra iray. Ahoana fomba fiasan'ny CENI amin'ny fanomanana ny fifidianana, fanangonana ny voka-pifidianana sy ny hoe voahaja ve ny fepotona tokony hamohan'ny ACC ny voka-pifidianana aorian'ny anomezan'ny CENI voka-pifidianana vonjimay. Andininy faraka amin'ny 70. Tsy azo ampiarefesina amin'ny andraikitra hafa maha olom-boa fidim-bahoaka sy izay mety ho fisahanana asa-panjakana hafa akoatra ny asa fampianarana ny andraikitry ny solombavam-bahoaka. Miato avy hatrany amin'ny maha olom-boa fidy azy ny solombavam-bahoaka voatendry ho mpikambana amin'ny gouvernemanta. Ny mpisolo toerana no misolo azy. Manateraka ny asany araka ny feon'ny fieritreretany ary ao anaty fanajanana ny fitsipika fototra voafaritra araka ny fomba voadidy arahina amin'ny andininy faha 70 etsy ambany ny solombavam-bahoaka. Andininy faha 70. Mandritra ny fepitoana iasany ny solombavam-bahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra amina vondrona vaovao akoatra ny anaran'ny vondrona izay nahavoafidy azy. Raha tsy izany dia ahongana. Raha misy ny fantikana ny andarana etsy aloha dia ambaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny sazy fanonganana. Io dia natao mba hisorohana ny famadihana palitao izay miteraka fiovaovan'ny maro anisa na ny majorité à géométrie variable avy amin'ny solombavam-bahoaka natolotry ny antoko mba hisian'ny fahamarina toerana eo amin'ny antenimera-pirenena sy hisorohana ny fanaon'ireo député malety izay indraindray manao sonia ny fitsipahapitokisana ny hariva fa rehefa maraina dia tsy tonga mifidy fa miova hevitra manaraka vondrona hafa. Solombavam-bahoaka voafidy ka tsy avy amin'ny antoko iray dia afaka miditra ao amin'ny vondrona parlementaire araka ny safidiny eo anivon'ny antenimera. Eto dia ireo solombavam-bahoaka indépendant indray no resahana mba hanao safidy amin'izay vondrona parlementaire tiany hidirana ary tsy azo ny ialana intsony. Ny fanonganana solombavam-bahoaka iray dia azon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana anaovana fanambarana ihany koa raha toa izy ka mivoana amin'ny lalam-pitondran-tena ny vondrona parlementaire misy azy. Ny fomba fanonganana sy ny fitsipika momba ny
toetra fototra ary ny fitandroana ny hasin'ny asa dia faritana amin'ny alalan'ny lalàna mikasika ny antoko politika sy ny didy mampitsipika mikasika ny famatsiam-bolan'ny antoko politika. Andininy faha 17. Tsy misy olombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina, karohina, samborina, tananaponja na tsaraina no ny hevitra naposiny na latsabato nataony teo ampanaovana ny asany. Tsy misy olombavahoaka na dia iray aza azo enjehina sy samborina noho ny heloka bevava na heloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazo andalana amin'ny anteny mera, raha tsy hoe tratram-body omby. Tsy misy olombavambahoaka na dia iray aza azo samborina ivelan'ny fiam-potoana-pivoriana raha tsy nahazo andalana tamin'ny rao ny anteny mera-pirenena, raha tsy hoe tratram-body omby noho ny fanenjehana nomena alalana na ny fanamelohana tantera. Afaka manao fitarainana antsoratra any amin'ny birao maharitry ny anteny mira-pirenena izay rehetra olona manana fanamarihana momba ny tsy fahavitana sy olombavavoaka iray ny asany nankinina taminy, tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipiriany kasika ilay raharaha ny birao ao anaty 3 volana. Mazava zany ny voalaza eto amin'ity andiny faha 17 ty fa afaka manao fitarainana antsoratra any amin'ny birao maharitry ny anteny mira-pirenena momba ny tsy fahavitana sy olombavavoaka iray ny asa nankinina taminy ny rehetra ary ny birao maharitra dia tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipiriany ao anaty 3 volana. Andininy faha 17. Fidina eo amin'ny fiandohan'ny fotoam-pivoriana voalohany ny filoha sy ny mpikambana ao amin'ny birao mandritra ny fotoam-piasana. Na izany aza noho ny antony lehibe dia azo esorina amin'ny toerana misy azy ireo avy ny mpikambana ao amin'ny birao amin'ny alalan'ny latsabato miafina ataon'ny roapahatelon'ny solombavam-bahoaka. Andininy faha 17. Mivoro ara-potoana indroa isa-taona ny anteny mira-pirenena. Ny faharetan'ny fotoam-pivoriana isan'isany dia ferana ho 80 andro. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mei ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fantanena ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Andininy faha 70. Mivoro tsy ara-potoana araka ny lahadinika voafaritry ny anteny mira-pirenena noho ny fitarihan'ny Premier Ministre na noho ny fankatahan'ny antsasa manila mpikambana ao amin'ny anteny mira-pirenena araka ny didim-panjakana noraisin'ny filohan'ny Republika teo amin'ny filakevitry ny ministra. Tsy mihoatra ny 12 andro ny faharetan'ny fotoam-pivoriana. Na izany aza nefa raha vatany vao tapitra ny lahadinika izay ny antsona ny anteny mira-pirenena dia faranana amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fivoriana. Ny fivoriana tsy ara-potoana zany dia azon'ny Premier Ministre na ny antsasa manila ny anteny mira-pirenena angatahana fa tsy mihoatra ny 12 andro. Andininy faha 17. Ampahy be maso ny fivoriana anteny pirenena tanana antsoratra izany ary avoaka ho fantatry ny be sy ny maro araka ny fepetra voalazan'ny lalàna. Mivory tsy ampahy be maso ny anteny pirenena araka ny fangatahana ataon'ny ampahefatry ny mpikambana ao aminy na ny fangatahan'ny gouvernemanta anaovana fitanana antsoratra ny fanapahana nofarana. Andininy faha 17. Manao fivoriana manokana avy hatrany ny anteny mira-pirenena ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana azy mba hananganana ny biraony sy ny fanamboarana ny vaomiera. Manana zo amin'ny toeran'ny filoha lefitra iray ny mpanohatra ary mitarika ny iray amin'ireo vaomiera farafahakely. Ny farana ny fivoriana raha vao tapitra ny lahy. Ny fivoriana voalohany zany dia ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny
voka-pividianana ary ananganana ny birao sy ny vaomera zay anomezana toerana filoha lefitra sy filohan'ny vaomera iray farafahakely ny mpanonitra. Ny fampiharana io andininy faha 7 io dia matetika angatahiny antoka rehefa mbola tsy eo amin'ny fitondrana izy ireo, fa hodina tsy fantatra rehefa azo ny toerana noho ny fatahorana ny mpanohitra na dia voalaza ao anaty lalam-panorenana azy. Andininy faha 7. Ny fitsipika mikasika ny fampandehanana ny anteny mirepirenena dia voafaritry ny lalana fehizoro ao amin'ny fotokevitra kapobeny sy faritan'ny fitsipika anatiny amin'ny fombafomba arahy. Avoaka amin'ny gazety mpanjakan'ny Repoblika ny fitsipika anatiny. Momba ny filoham-pirenena araka ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana andininy faha 7. Ny filohan'ny Repoblika no mamoaka hampanakery ny lalàna ao anatin'ny 3 herinandro manaraka ny fampitan'ny antenimpirenena ny lalàna no lanina tanteraka. Alohan'ny fahataperan'io fepitaona io, ny filohan'ny Repoblika dia afaka mangataka amin'ny antenimera ny fandinihana indray ilay lalàna na ny andininy sasatsasany ao aminy. Tsy azo lavina io fandinihana vaovao io. Andininy faha 80. Azo ny filohan'ny Repoblika atao ny mandrava ny antenimera-pirenena rehefa avy nampahafantatra ny Prime Ministra sy naka ny hevitr'ireo filohan'ny antenimera. Ny fifidianana ankapobe dia tanterahina ao anatin'ny 80 andro farafahakeliny ary 90 andro farafahabetsany aorian'ny nanambarana ny fandravana. Ny antenimera-pirenena dia mivory avy hatrany ny alakamisy faha 2 manaraka ny fifidianana azy. Raha toa io fivoriana io ka atao ivelan'ny fepitaona tokony hanatanterahana fivoriana ara-potoana dia hisokatra avy hatrany ary tanterahina mandritra ny 15 andro ilay fotoam-pivoriana. Tsy misy fandravana vaovao azo atao ao anatin'ny 2 taona manaraka ireo fifidianana ireo. Mazava zany fa isaky ny 2 taona ihany ny filoham-pirenena no afaka mandrava ny antenimera-pirenena. Andininy faha 20. Raha tandindon-doza ny androm-panjakana ny Repoblika, fahaleovan-tena-pirenena, ny firaisam-pirenena na ny mahairay tsy anombinana ny tanindrazana ka voatohitohina ny fizotra ara-dalan'ny asan'ireo fahefam-panjakana dia azo ny filoham-pirenena Repoblika atao ny manambaram-pahibe maso ny fisian'ny toe-javatra mampiotahotaka amin'ny faritra sasany na eo amin'ny firenena manontolo, zany hoe ny fotoam-pahamaizana, ny fahalatsan'ny firenena-katerena na ny fampiharana lalàna miaramila. Eo amin'ny filakevitry ny minisitra no andraisan'ny filohan'ny Repoblika ny fanapahana amin'izany rehefa naka ny hevitry ny filohan'ny antenimera-pirenena, ny filohan'ny antenimera-ndoholona, ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izy. Ny fanambarana pahibe maso ny fisian'ny toe-javatra mampiotahotaka dia manome fahefana manokana ny filohan'ny Repoblika ka lalàna fehizoro no mamatra ny farafetrany sy ny fahelany. Raha vao manambara pahibe maso fa misy toe-javatra mampiotahotaka dia azo ny filohan'ny Repoblika atao ny manao lalàna amin'ny alalan'ny hitsovolana. Izay sy izay ny fampafantarana tapany fahatelo momba ny fanatanterahany solombavam-bahoaka ny andraikiny araka ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 20 sy ny faha 20 ka hatramin'ny faha 7 koa dia mamporisika antsika hatrany andray anjara amin'ny fifidianana izay hifandimby eto amin'ny firenena. Misaotra anao naharitra ny hainao hatramin'ny farany, mirary fahasalamana ary manasanao sahady anaraka ny fandaharana manaraka. Veloma tompoko. Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
tsy amboadidy a mon général dia mitady olona andray andraikitra zao fotoatsarotra diavin'ny firenena izao. No misy soa ho any tandrazana dia vela lohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.